Malagasy FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Nanambady fanahy. Tantara no Soratany. Ariel sy Alctefson. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Ny aina avy ity, iasina avy ity, miaraka tamin'ny ny aina Razafy, fahendrena Raherinambinina, Mamitiana Jeremia ary Nalidzao. Nanantitosa sy nikirakira ny lafiny ara-teknika. Fanamby. Andro fahatelo. Tena perdorien ty miantso ty. Allô? Salama fia. Aiza io? Aty anaty bus ho any amin'ny Linda zao Dadafara. Misy avy concert mety. Tsy maninona ka. Le pastar Linda. Azo fantany maka sara sy Zany hoe alain sampa. Atao sary mazava tsara fotsiny. Any ambatombatako mba tiova ny kalitao sary. Eny ary Dadafara. Fa mba azoko fantarina aloha ve ny anton'izany e? Olona tava amin'ny sekoly zaho fa tanterao aloha zaho sady vonjainy. Vonjaina ahoana mo opera? Kaliday. Efa eo ampilatanan'ny fahavalo tontolo zao e. Tsy azoko ry Dadafara. Marina e, izy aneo ka ao an-tranoko eo ampelantanan'ny fahavalon'izao tontolo zao ahoana indray ary. Iakaty narivo tsy hoe lay anazavan'izany aty sy anavitra litako. Afa zao ataovy aloha ny diavolon'ny concert. Azay mampatsika akafatan'olona toan'ny namonina koa zany le zanany. Mahazava. Ary Linda ny voalohany nasibatra amin'izany. Iny vatany azony iny avy eo no entiny manao ny asa ratsiny. Tsy maintsy vongorona farak'izay aingana iny mba tsy hamotika an'ity fireneko ity. Dada ndraiky izaniko. Tena nandohalika teo aloha andry mihitsy izany le olona saika hangalatra an'le moto. Efa hoe izany ho afandriko. Dia mety hoe iza izany le olona nanao akanjo mainty nanaraka an'le lalana saika hangalatra ny moto. Sy ny teny tamin'ny feo mampirikoditra hoe avy ireny no mifananambadiko raha mbola teo velona. Tsy kantoko aky hoe izy ihany a. Izy iza? Maldro ve? Ie, maldroko. Fa zao kia. Aza misy resahandry amin'ny sitraka izay notantaraiko andry rehetra teo a. Eny e kia, matokisa andry. Namako sy tena hitokisako indry matoa hitantarako an'izany. Dia ny momba n'ilay sy maldro zany. Eny mahazo matoky indry. Dia tena tseniny reto mihitsy zany ny dirako teo. Le faravarana koa moa ny tanilanilako. Ekeko fa tsy fahalalam-pomba fa le anarako voatonona ny nanaitra dia niditrako. Ary mba iza le Maldjo e? Afaka sa olo tia Linda vaovao? Aleo moto miverina eny ambaravarana dia mandondona aloha e. Zay. Sao dia ny aty e? Zany sitraka fa okizay aloha le resaka kia. Eny marina, tena feo any sitraka izany. Ho avy eo. Mandroso rery sitraka? Ie, misaotra e. Eo mipetrapetra? Misaotra betsaka. Salama tsara daholo ve aloha e. Iasana ny tadiaviko tany an-trano dia hoe nakationy dia io nalehako atioko. Ie, misy zavatra nasainy zokona iateriko fa any Linda le izy. Izany indrindra lesy a? Dia veriny reto fa tsy arako izany fa laingo izany fa resaka hafa no atondihany asina aty. Ie, fa taiza marina ho andry io malo ary Linda e. Dia efa hita very io? Tsy hitako izy e. Nitady anazy tokoa aho malo saingy rehefa tsy hitako izy dia nakany amin'ny eny faranay teny faravohatra. Moa koa izy efa hitany asina nitondra sipa tamin'ny moto vao maraina onko. So tokoa sary mba olona mitovy no hitany asina ka. Na ohatrohatran'izany ohatra ka. Ireo mazoko ireo lesy tsy mbola nandainga tamiko izany a.
Fa zany ihany fa rehefa tafavoreto sika dia aleo tonga dia tapahana ilay toerana andehanana sy anaovana fanadihadiana. Efa nikaroka alina tontolo dia misy toeran'izay any akaiky ny Manjakandriana any. Ampasapotsy moa ny anaran'ilay toerana dia any ny eritreretiko e. Sady mbola misy mahatahiry an'ilay vakoka taloha be ireny no any tsy mimponina aniko. Raha ny information tonga taty amiko aloha e. Ka asa raha mety amintsika izay toeran'izay? Eny e, amiko aloha tsy maninona izany e. Iasina tsy haiko. Mety izany ka. Ay, raikitra ary. Fa za aloha reto angatadalana kely fa tena mbola ho eny amin'ny fahasankarana. Mbola misy zavatra tsy maintsy ateriko eny fa ny ambotaka koa moa efa kobonareo ihany ko. Aleo ary mba mivory kely tsika raha riva amin'roa e. Eny amin'ny tranom-bokim-pirenena sa ahoana? Anao dia visiny sisa. Raikitra izany e. Ok ary. Zay aloha fa babainareo roa e. Rapremo ma zany. Ok. Allô? Allô Mobera? Ie, izy lina arsea? Vaovao farany? Efa azo vele sara e? Efa azo koa koa. Tsara zany. Mba lay fahasaty amiko zao rsea? Oty ary, alefako rehefa miala bis eo ah. Ie, ary ahoana ny programanareo amin'le hoe fikaroana ny olona zay se? Ray groupe anganareo sy linda? Ie, miaraka amin'ny siasiny izy ka. Oto ihany koa mantsy no nitapahana fa Manjakandriana no alehanaiky. Toerana efa hitako izay ary dadafara. Ay, mialohan'ny andehanareo dia mila mihaona sy miresaka amin'ny vatana amin'ny lindary se a. Noho izany dia aza dino manome information amiko ny fotoana izay engainareo. Mba ahafahako mandamina an'ity ihany koa. Mialohan'ny akariko izany e. Aza matahotra fa ataoko tsy tapaka information ianao ka. Eny ary, zay fa matoky an'se a. Eny rery dadafara. Zay fa mandrapitafary se a. Iandra le sara lefa nsitraka zany. Ary andrasa aloha any amin'ny lakiroty fa efa rianso teo koa frera hoe efa ao ny Pierre Sylvain le solotoena mandritra ny fotoana vitsivitsy. Sady mbola resaka amin'le kardinal ihany koa avy eo. Zay zany reto a. Raha afaka pito zany tsika miainga. Roa andro tsika zany no any e. Satria narosony tao amin'ny birao amin'ny latsinainy ny fanehoana ny voka-pikarohana. Tsy maintsy izay zaniko. Tsika ngamo afaka mandidy hoe ataovy afaka tapabolana ny anay fa izay tindry zareo ihany io. Samy fotsiny miomana amin'ny besoin personnel ny. Tsy adino ny lamba firakotra. Fa ny sekoly tsy miantoka an'ireny. Izany ve ho adino kia? Izany ireo tavondrio fatiny atsika anatan'olona any. Fita ho ary lindako. Sady tsy hay na any anaty ala no atorona mba hisy apetrano ihany tsika anyko. Miteny amin'ny ben'ny tanàna na ny filopoko taniko. Miteny fotsiny hoe mpianatra anao fikarohana aty aminareo dia mba mangataka efitrano ifatanana. Ny tena tsara dia maka autorisation any amin'ny birao dia iny no entina seho azy. Raha zainga ka tsy hifakako. Raha pitsy izany mitondra an'ireto tatota taratasy rehetra ilaina amin'ny fandanin'ireto any amin'ny birao. Ie, tandremo ary sao dia adino a. Za tena misy zavatra nenonay tsy enaiko izay ny anosy zato eny dia tsy afaka makany ampianarana maratra an'ireny miaraka aminareo ako. Aleo mifanao fotoana fotsiny tsika sindry izany riasina. Mandefa mesazy ary ariva. Eny akia. Fa zahay ato amin'ny radio eto nakabisy fa bainareo. Baikia. Mandra-peona riasina. Mipipilo vao matory a. Za mbola enandrefa nambosana reny amin'ny firaisina no andray ary sitraka. Ny a 147 mamasiny. Aleo piana amin'izay ty jiro ty dia matoroka. Tena efa manenjika izany torimaso izany. Ataony sokatra ho azy ny varavarakely ary iny tadio miditra avy any iny. Ary ekako eo. Tomaty ho azy ny jiro nefa tsy mipiako kory. Tena matahotra izany marina. Ny hazavan'ny andro dia volana any ivelany sisa ny manazava ny ato an-trano. Linda,
aza matahotra fa za ihany ty. Malodro? Eo mitsangana ty. Misy mandray ny tanako nefa tsy mahita an'izany iza. Malodro? Ahoana kely tiako? Fa maninona ianao tsy hitako? Tsy afaka miseho vatana aminao aloha zao Linda. Fa maninona? Zany tena malahelo be anao Miandry fotoana ny zavatra rehetra raha afako Fa ianao nga tsy mba malahelo aka? Olo tiako ve moa tsy alailovako saingy tsy afa manoatra aloha zao. Fa zao miano anao misy mitady sopatra ny fiarahantsika aky malala. Misy mitady sopatra ahoana? Zay fotsiny. Tena tsy azoko ry Malodro zao misy mitady anasaraka tsika. Olon-draha tsy mivady trova nefa namono fianakaviako no mbola mitady hanempotra mombasy ianao ihany koa. Fa izy zany? Ho fantatra miandalina eny andry. Fa zao no ataovy aza makany Manjakandriaka any Mahasina le manaraka ny lalina mivoaka andrenivohitra iny ary 7 kilometatra tsy atongavana Antsirabe ny vily. Misy lampanandrina taloha zay aty. Lapa vato izy io sady any koa toerana afaka hitanao anako. Ka ataoko ahoana ny fomba hitenenana ankizy amin'izany? Ty taratasy mahakasika fanady adiny ty koa tsy maintsy mbola aterina eny ambirao. Alefa somely fa zany mandresy lahatra an'ireo namanao amin'ny alalan'ny heriko. Mila rapisina reo miala ty. Eny ary zay fa lasa mandrapio ny Linda. Zany no le rivotra teo. Andraso akatoko ny varavarakely fa izay koa vao niverina ny jiro. Ty le sary ny tany amin'ny sitraka Linda. Andriamanitro le pontako lanoara. Tena izy ny anambozona Linda iny. Tsapako fa manana fifandraisana lalina amin'ny asa maizina izy. Tena loza. Nefa na zany aza tsy mila manary toky apetraka eo ampelantan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary tsy maintsy avitra eo ampelantan'ny maizina Linda. Misy zavatra nalefa sitraka ihany koa ty. Ndraso inona hono manjaka andrina ny toerana tapaka itelba ary anainga ravaka pitso. Tsy mila miandry ela zany fa raha piso dia nirapitsy ihany dia miakatra. Tena zay mihitsy ny atao. Tena efa tenda kely ny rambary. Araiza ihany le fiarahaka atsika reto efa ho amin'ny 7 orana zao nefa mbola tsy hita foana Ka lasa koa aza mba gaga Za aloha reto andeha hitady tsakitsaky kely ery fa toa tsy hita amin'ny fiaranareo ka marina za koa zany hiaraka amindrika. Ndana dia aza ela be fotsiny nareo no any so dia nareo indray endrasana eo dia mba miandry indray izy aloha fa tsika foana ve ny andro. Tsika efa teto foana efa ho atsasakadiny zaiko. Tao alesiko ary andao kely asina. Ndao lasa kely aloha zay ry Linda. Eny Iasina. Fa ahoana indray ty dia atsika ty Tena tsy haiko lesy fa ohatrany hoe any araikina Antsirabe any. Ohatrany ny hafahafa. Neny koa moa mampirisika mafy hoe androany mandeha fa sao dia tsy ampy ny fotoana anaovana an'ilay fikaroana. Na dadanay sy neninay koa aza lesy dia zao mandeha tsy sazoko zao. Sady ny olana ny Iasina dia hoe tsisy tanàna hony any amin'ilay toerana ivatanantsika. Dia efa homany ny fo amam-panahy sitraka fa atory any anaty ala. So ihany fa efa nanome tanto atsika ny sekoly. Ny alo mibody fotsiny fa tena matevina tsara mihitsy Hatratio vao naheno an'ilay information nomeny Linda dia avy dia ilay body fotsingeza be tao aminay mihitsy ny netiko. Inona avy ny loka entina lesy? Ny aloha izao kitoza ny vidiako ao mety ho leo kitoza aty tsika ka be hitady hafa moa ny fotoana koa mandeha dia izay ny vidiako Mandeha zaniko. fa za aloha anoana kely etsy amin'ilay hotely itsy Iasina. Ndao hiarakako. Za zany tena ramata be mihitsy.
miandry an'ilay tavy eo izany tena efa mila iongapotsiny. Linda angamba efa namatratra tany ambovy-tany matoa tsy nety nanaraka antsikako. Asako nefa mety hoe raha andeha daholo tsika telo dia mety tsy hitan'ilay daba indray ange dia tsy maintsy nijanona izy. Eny e, aleo hitondrana goûter kely ihany ka lafa ty. Izay mihitsy aloha e. Nadolotry ny Malagasy FM ho anao teo. Nanambady fanahy. Tantara no Siratany. Ariel sy Alctefson. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Ny aina avy ty, Iasina avy ty, niaraka tamin'ny Ny aina Razafy, Fahendrena Raerinambinina, Mamitiana Jeremia ary Nalidzao. nanantotosa sy nikirakira ny lafiny ara-teknika. Fanamby. Mbola itoy